Manome alahelo an'Andriamanitra ny faharatsiana kanefa dia mamindra fo izy. Izany lohahevitra izany no anasako anao indray amin'ity maraina vaovao ity. Miaraba antsika rehetra tafahoana soamatsara indray amin'ny alalan'izao fandarana izao. Na iza toerana misy ianao dia ampifaliana no iaonantsika indray amin'ity fandaharana efa mahazatra antsika ity. Hitanay ary tazany avokoa reny fanarahanao tsy tapaka ity fandaharana ity izay ankasotrahana isaorana anao amin'ny fandavantena. Miaraba manokana ihany koa an'ireo izay sambany voatafaraka amin'ity fandaharana ity. Raha tianao ny mba hanana ity taridalana amin'izay fiarahantsika mandinika dia azonao atao ny manantona ny imprimerie adventiste mba hafanao manjifa an'izany, jery an'izany. Andeha hiaraka hivavaka tsika ankehitriny mialohan'ny andinitsika izao fandarana izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misotronao indrindra izahay noho ny fitiavanao anay, noho ny fitantananao anay tsiraray avy ka tafahoana soamatsara eto izahay. Mamela ny helokay ary mamindra fo aminay. Ankehitriny ary irina indrindra ny fanena masina mba arotsaka ao temponay mba handraisanay ny teninao. Mitahy ihany koa izao mpiara-midinika amiko izao amin'ny anaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny fiadanan'ny Tompony ho anao sy ny ankohonanao. Ary mpiara-midinika namana isany tia ny marina ny Andriamanitry ny Baiboly kanefa kosa mankahala ny ratsy izy. Tiako ny laza amintsika mandrakariva fa manetsika lalina ny fihetseham-pon'Andriamanitra ny fahotana sy ny faharatsiana izay mampahory sy mampijaly ny olombelona. Eny fa na dia atao hoe noho ny ratsy ataony ihany aza ny mahavoa azy dia malahelo Andriamanitra. Halan'Andriamanitra ny faharatsiana satria mampahory antsika izany. Ao amin'ny Salamo 7:70 no somary mba hifantohan'ny dindinika androany. Ny Salamo 7:70 moa dia anisan'ny salamo faharoa lava indrindra manaraka ny Salamo 7:100 ao anatin'ny Baiboly ao. Salamo lava indrindra izy io izay manasongadina ny trangan'ny zavatra teo amin'ny tantaran'i Israely indrindra tamin'ny nanafahan'Andriamanitra azy tao Egipta ary ny firenenena tany anefitra. Tao ihany koa no fomba nanehoan'Andriamanitra ny famindram-pony ary niantsony ny mpanao salamo mba hiverenantsika indray amin'Andriamanitra. Ny zavatra hita amin'ity Salamo 7:70 ity dia izao: mivadibadika, miovaova, adinon'ireo vahoakan'Andriamanitra ny fitantanan'Andriamanitra. Izao nefa zatra mitranga arakaraka ny fanapahan-kevitry ny vahoakan'Andriamanitra dia miala Andriamanitra. Ary rehefa miala Andriamanitra dia izao mizahatra miseho tamin'izany fotoana izany ny hampahorin'ny firenen-kafa ny vahoaka dia mitalao amin'Andriamanitra indray izy. Andriamanitra moa Andriamanitra fitiavana sy mpamindra fo dia mamonjy azy ireo Andriamanitra. Veo indray dia mikomy indray ny vahoaka amin'ny fomba sasako akon'olona teo azy. Mamindra fo mandrakariva Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana isany eo anatrehan'ny fiverimberenan'izany faharatsiana sy tsy fahatokiana miharihary izany dia eo kosa nefa no hanehoan'Andriamanitra ny fitiavany sy ny famindram-pony. Malahelo Andriamanitra kanefa dia mamindra fo Andriamanitra. Amin'ny Salamo 7:70 araka ny voalazantsika teo dia ahitantsika ireo fitantarana izay nataon'Andriamanitra kanefa eo ankilany koa ny fivadian'izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny 7:70 amin'ny Salamo 7:70 dia ahitantsika izao teny izao manao hoe: nampisaraka ny ranomasina izy ka nitondra azy nita, dia nampijanona ny rano toy ny atotan-javatra, ny rahona no nitondrany azy raha atoandro sy afo manazava noho ny alina. Namaky ny vatolampy tany amin'ny efitra izy ka nampisotro azy nanara-po tahaka ny amin'ny rano lalina.
Nampivoaka ny rano mandrika avy tamin'ny haram-bato izy ka nampirotsaka rano tahaka ny ono. Tena mitantara mihitsy izany ny fitantanan'Andriamanitra. Amin'ny andininy fafito ambin'ny folo anefa dia zao akanjo mbola nandroso nanota tamin'ny any izy ireo ka napatezitra ny avo indrindra tany. Dia nakafana an'Andriamanitra tampony izy tamin'ny ilany any araka ny nahaliana azy. Andininy faharoapolo hoy izy hoe indro namelo ny vatolampy izy dia nigororona ny rano ka nandrika. Hoy nanontany manao hoe mahay manome mofo va izy? Mahatonga hena ho an'ny olona va izy? Fitantanan'Andriamanitra eo mandrakariva nefa ny olona mbola manontany. Mba afaka manome ve Andriamanitra vokan'izay toe-javatra izay? Andininy faha iraika amby roapolo. Ka noho ny reny Jehovah izany dia tezitra izy. Andriamanitra maneho fahatezerana, kanefa fahatezerana mba hampitiavana. Amin'ny andininy fahavalo amby telopolo dia zao ny fanambaran'ny Asafa azy. Nefa Andriamanitra kosa be famindram-po dia namela heloka ka tsy mandringana eny na tsindry fo izy ka tsy nofoaziny avokoa ny fahavalo. Andriamanitra mpamindra fo, ilay Andriamanitra ny Baiboly. Andriamanitra izay malahelo amin'ny faharatsiana izay mahazo antsika. Adio fa mifamatotra ny fitiavana sy ny fahamarinana araka ny Baiboly. Mitombona ny fahatezeran'Andriamanitra eo anatrehan'ny faharatsiana satria tena mampijaly antsika olombelona izany. Tsy hita velively ao anatin'ny Baiboly izany hoe Andriamanitra tezitezi-paona izany. Isika olombelona mora tezitezi-paona fa Andriamanitra ara-drarina. Satria efa na dia nandao sy nihodina tamin'ny matetika aza ny vaokany dia mbola mangoraka azy ireo hatrany hatrany amin'ny faripo Andriamanitra. Ary mihoatra lavitra noho izay antenaina aza ao bokin'ny Nehemia dia azona vakiana ny Nehemia toko fahasivy manomboka amin'ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo dia maneho ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra be famindrampo sy fiantrana izany andiny soratra masina izany. Ary voalaza antsika teo amin'ny Salamy fahavalo amby fitopolo andininy fahavalo amby telopolo manao hoe Andriamanitra kosa be famindrampo dia mamela heloka ka tsy mandringana, eny mahatsindry fo tokoa izy ka tsy foazina avokoa. Ry mpiara-midinika namana, manome alahelo an'Andriamanitra ny faharatsiako sy ny faharatsitsika olombelona, kanefa mamindra fo Andriamanitra. Izay famindrampon'Andriamanitra izay no tokony hampaherezananao amin'ity androany. Andriamanitra anie hitantana ny tontolo andronao androany. Andriamanitra anie hivimbona anao ka na dia atao hoe mihodinkodina mivadibadika aza ny fanarahantsika an'Andriamanitra, indraindray mba mikiomy amin'Andriamanitra dia mitaraina isika, mety hatezitra an'Andriamanitra, mampalahelo an'Andriamanitra izany. Fa ny zava-dehibe Andriamanitra mpamindra fo Andriamanitra. Ka dia ny tompo anie ombanao indray amin'ity tontolo andro. Ka laiza na iza lehanao dia izany famindrampon'Andriamanitra izany no tsy ala eo aminao sy ny tontolo andro. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misotronao izahay no ny teninao izay nomenao anay ka nampafantarinao tamin'ny alalan'ny bokin'ny Asafa amin'ny Salamy fahavalo amby fitopolo ny fitantanana rehetra izay nataonao tamin'ny fiainan'ny tsirairay avy, kanefa eo anatrehan'izy ireny dia mbola mivadika mikomy aminao izahay. Mampalahelo anao izy ireny ary miteraka fahatezerana aminao, kanefa na izany aza tsapanay amin'ny alalan'izany teny izany fa Andriamanitra mpamindra fo aminao. Andriamanitra misaotra anao izahay dia inga anie izany famindramponao izany no ampahery anay indray ka andehananay ho tsara sy mahitsy anatrehanao amin'ity tontolo andro. Ka na iza na izy misy anay eo anilanay mandrakariva dia mitahi izao mpiara-midinika amin'izao ny fahasoavanao anie ho aminay mandrakariva. Anaran'i Jesosy.